Au meut ny indemnité de stage médecine 3 ans passés, miala doyen de la FSTE raha tsy te hamaolana. Omeo bourse 2e, 3e, 4e mois. Io no sora-baventy ataon'ireo mpianatra mpitsabo mianatra sy manao stage eto Androva io maraina io. Voalohany ny antony vorenay maro be eto zao zay avy amin'ny faculté de médecine dia malahelo zay amin'ny indemnité de stage-nay tsy azo. Efa nisy 3 taogno fanesy io tsy azo. Tsy hainay izy ovy ny tompony andraikitra fa ny raha hainay fogna zay mpianatra tsy anjaranay tompoko andeha angataka an'io amin'ny ministère fa ireo ao amin'ny comité intermaire no todihanay amin'izany. Efa maromaro mandat io izy nipetraka teo fa jusqu'à maintenant mbola tsisy fivahana. Eto zay mitodika amin'ny président comité intermaire sady doyen de faculté de médecine. Azany rasagna efa tratrany mety stage raha ty vao vahagna. Mbola au début dia angatanay famahagna azy faran'izay haingany ty indemnité de stage ty. Zay ny avy amin'ny médecine. Ny bourse koa. Ao ny bourse 3e mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois mbo tsy azo. Angatanay koa ny fagnaboahany faran'izay haingana. Fa zahay tompoko mijaly freina bis satria tsy aty Androva ny faculté de médecine fa any Ambondrona. Regny mianatra agny zahay raha ny tegna normal. Fa tsy zahay mivezivezy aty lany freina bis nefa boursanay tsy aboaka, indemnité de stage tsy aboaka. Dia mangataka ny fagnazavagna ny momba azy 6 000 francs par jour no hainay fa tsy 3 000 francs par jour. Dia mangataka tompoko zay hamahagna io olana io faran'izay haingana dia haingana. Fototry ny fitokonana nataon'ny mpianatra tamin'ny taondasa hoy izy ireo ny fitakiana vatsim-pianarana. Mbola tsy mivara-dalàna nefa izany amin'izao fotoana. Hoy hatrany izy ireo na dia efa nisy aza ny fangatahana natao tamin'ny tompony andraikitra. Efa netagny ilay etaetanay fa tsy misy valy ny mahafapo dia avadibadika ilaila zahay fa ny raha hainay fogna re tompony andraikitra voalohany amin'ny famahagna io olana. Kosa tompoko voavaha fa mbola misy tavela. Mbola maro be ny tavela fa ny indemnité de stage tompoko mbola tsy voavaha hatramin'izao. Nanamafy ireto mpianatra fa tsy misy idiran'ny resaka politika ny fitokonana nataon'izy ireo ary tsy hanohy ny fianarana sy ny stage izy ireo mandra-pisihan'ny vahaolana. Zegny sakafo tsy pinay fa ny mpianatra rehetrarehetra ato amin'ny faculté de médecine dia miara tsy andeha hanao stage ary tsy handray cours miantomboko androany zao raha tsy misy famahagna io olana io. Mpianatra mpitsabo rehetra manomboka ny 2e année ka hatramin'ny 6e année mianatra sy manao stage eto Androva ireto mitokona ireto. Ny mahagaganay koa ny faculté de médecine rehetrarehetra dia mandray io indemnité de stage normal fa magnino anay eto tsy azo. Nefa aizany tompony io obstacle io. Fa zahay tsy mahay olon-kafa fa afa-tsy ny zareo ao amin'ny comité intermaire ihany no mahay io aizan'ilay obstacle. Hitanao teo hoe mety mametra fagnotaniagna hoe nagnino banderole ty tsy amin'ny médecine fogna. Io zany misy problème ny science koa ao. Dia zay zany agnisan'ny marque raiky firaisan-kinanay rehetrarehetra ato amin'ny université ny Majunga dia rehefa marary ny aty dia marary ny aty.